hanapaka-mbotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy manome voninahitra anao zay raha eo amin'ity alahady voalohany amin'ity volana septambra ity, zay kalazana anao noho ny alahady fa 12 manahaka amin'ny ity. Zay andraisanay aloha hevitra vaovao manao hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Dia ianao no hamofony eritreritray sady hampaheranay mba tsy ho tafandimandry amin'izany asa fampelezana ny filazantsaranao zany. Dia mitenena indray ianao tompo mavonikely zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy teny tovalofo naovanay zavavakizany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity alahady 4 septambra, alahady 12 manahaka ny Trinity ity, dia ny bokin'ny Jona 3:11. Jona 3:11. Amin'ny anaran'i Jesosy lamakina izany. Ary tonga fanoloany tamin'ny Jona ny teny Jehovah nanao hoe mitsangana ka makanesa ny Nive, ilay tanàna lehibe, toroy aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Nive ahaka ny teny Jehovah, ary Nive dia tanàna lehibe teo anaten'Andriamanitra, dia lalana ateloana. Ary Jona nitomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro, dia nitoy hoe efa afaka 20 andro tonga avy any Nive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina ataon'ny Nive, ka niantso sy fadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no efa reny mpanjakan'ny Nive zany, dia nitsangana niala tamin'ny fianalana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninany, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavelona. Ary nasaina natsona sy nambaran'ny Nive ahaka ny ditin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy anendry hanina akory na olona na biby fo, dia ny ondry amanosy sy ny omby eny aza vela isy hinana na isotro rano akory eo. Dia oka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiofa, oka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary oka samy afo ny lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra, fa angamba hiverina amin'Andriamanitra, hiverina ihany Andriamanitra ka nenina hiala amin'ny fatezerany rehetra mba tsy lany indra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alamy tamin'ny lalan-dratsy, dia nanenina izy ny amin'ny loza zay nolazainy amilezana azy, ka dia tsy nataon'izany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Andriamanitra nanenina tamin'ny loza zay entiny hamelezana ny mponina ataon'ny Nive. Nahoana Andriamanitra no nanenina tamin'ny loza zay entiny hamelezana ny mponina tamin'ny Nive? Tsotra kely ny vanina. Rehefa nambara sy nitoriana tamin'izy ireo ny filazantsara, Jona koa nitsangana ka nitory amin'ny teny izay nolazainy Jehova amin'ny Nive. Iny zany teny zany eo amin'ny 14 no manazava zany. Rehefa afaka 20 taona indro, rehefa afaka 20 andro dia ho ravan'ny Nive. Afaka 20 andro dia ho ravan'ny Nive, zany hoe ray volana afaka 10 andro dia ho ravan'ny Nive. Teo anatin'izay tonga dia nino ny filazantsara zay nambara tamin'ny mponina tany Nive. Zay ny voalaza teo, ninon'Andriamanitra ny mponina tany Nive, ka nitaraina mafy tamin'Andriamanitra ary nanambara ny mpanjaka hoe aoka ny olona samy tafy lamba fisaonana ary fadianina hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, eny hatramin'ny biby koa aza, dia nasaina ny fadianina aza vela isy hinana na isotro na hinana akory, ny olona, biby, fiompy rehetra. Vokany niala tamin'ny ratsy fanaony koa ny olona, satria nolazaina hoe aoka samy afo ny lalany ratsy ny avy sy fampizana eny an-tanany izy rehetra. Mazava eto ry havana, efa toriana ny filazantsara ka mino izany ny tsirairay avy dia mibebaka ary meky mifotany sy miala amin'ny ratsy fanaony. Rehefa manao an'izany izaso ianao efa toriana ny filazantsara fa tsy mamono sofina na manamafy ny fo, dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra
izay anaisotra ny fandrosana sady koa hiala amin'ny fahatezerin'Andriamanitra ka amindra fo tokoa sy amela dia mela iloka tokoa. Efa lazain'ny Isaia mpaminany io, amin'ny Isaia 1:15 izay leovakitsika anay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mitadiava ny Jehovah dia ny mbola akaiky izy, mitsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Mitadiava ny Jehovah dia ny mbola hita izy, 5:5 sy manara. Mitadiava ny Jehovah dia ny mbola hita izy, mitsoa azy dia ny mbola akaiky. Aoka angatsy fanahy folo lalana ary tsy miany tsy marina fony hevina, aoka hiverina amin'ny Jehovah reny fa mila fo amin'izy eno amin'Andriamanitsika fa mila dia mela eloka tokoa izy. Tongo Jesosy Kristy koa mitady sy hamonjy sy hanao zay very. Izy tsy avy antso marina fa miantso sy miantso anao zay manatsofo ny etimeny mba hiala amin'ny ratsy fanao, hibebaka ary amela dia mela eloka tokoa izy ary anasitrana sy anasitrananao ary anasitrana ny tantsika. Todika atsika rehetra zany manomboka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe. Aoka zasy ianao afony lalan-dratsika, aoka zasy ianao hieky fampanota manitra ka mangetaheta famonjena sy fanafana tanteraka amintsika hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra sy manaisotra ny foatany zao tontolo zao. Dia avela n'Andriamanitra koa ny heriko sy ny heriko ao sy ny heriko ny firenentsika ary avozy ny ty firenentsika ity dia marina amintsika tokoa hoe tosy filazantsara no sy Madagasikara, filazantsara manova tantara. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia mbaovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha io fa efa nitoriana sy nambara tamin'ny mponina tany Ninive ny filazantsara dia nieky ny voatany ny mpitondro sy ny vahoaka ato aminy. Eny tonga ny fahadianina tsy nanidy rano na zavatra hohanina akory hatramin'ny biby fiompy manomboka hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Eny ny mpanjaka aza niala teo amin'ny seza fianganany ka tonga tampilany vavisaonana sy ny fahadianana. Ataovy marina aminay koa izany tokoa. Liana ho amin'ny firenenay mba samy eky izay fa nanao ratsy teo masonao ary zay ratsy teo masonao indrindra nefa nataonay mba avozinao izay ary tompotogonao ny fovatonay mba tonga fonofo manomboka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ka aoka ianao tsy ho avy aminay amin'ny fahatezerana meva fa ho avy aminay kosa amin'ina fotsy talany ka mela dia mela neloka ary anavoanay ary tondra fiainam-baovao ho anay tsirairay avy indrindra ny sambatalolona sisa tokotrano. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe rainay izay nan-danitra amasina ny enin'aranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ity atady tahaka ny danitra minaniny amina sahazo anay ary mamelany neloka tahaka namelana izy unika taminay iza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy lery voninahitra aminakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zotrodrano tolonina amin'ny anaray zanaka fanamasina zao rehefa mifinoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavy aminareo ny tompo ka mamina fo aminareo, manandrana ny tavy aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky sy ny antso anareo sady izy ihany nanify izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.